Samoela mandra-pahoviana no ilay ilovanao any Saoly, nefa izao efa nandahatra sy ho mpanjakan'Israely, fenody Liona ny tandroka ka mandehana, fa irako any amin'ny Dessin Betlelemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho. Eny ary Andriamanitra, aok'izay natao raha izay ny tsitsaponao. Tonga Samoela mpaminany. Any Samoela mpaminany? Andao daholo rehetra fa tonga any Samoela mpaminany fa n'olona rehetra efa lasa nitrena azy any. Fihavanana va ny avianao i Samoela mpaminany? Ie, fihavanana ka. Avy amono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Amasino ny tenanareo ary andeha araka amiko any amin'ny fanatitra. Jesia, miomany ianao sy ny zanako lahy rehetra, ko dia manamasino nareo any tenanareo. Ao anareo mihitsy no nanirahan'Andriamanitra anao aty. Ao amin'ny zanako ao tsinona misy n'ilay nofidian'i Jehovah. Eny ary tompoko, efa no manandro zanako aho dia ho afaingana, saotra indrindra. Reto avy ny zanako lahy tediavinao tompoko, izy no Eliaba lamatoako, mino aho fa izy angamba le tadiavan'i Jehovah. Tena mivoatra Jehovah tokoa teto anatsehako ty. Samoela, aza mijery ny tarehiny ny avy nitsanganany, fa efa nilaviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fofo. Tsy tiano izy, fa efa nilavin'i Jehovah io. Ary so iananjay hoe manaraka raha mbola misy? Tianjay ary ny zanako faharoa Aminadaba ny anarany, mino aho fa izy angamba no isa. Tsy tiako no mifidian'i Jehovah. Tianjay ary tompoko ny manaraka, Sama no anarany. Tena tsy tiako no mifidian'i Jehovah. Reo daholo ve zany ny zanako lasa mbola misy any? Mbola misy anankiray faralahany, izy anefa tena mbola kely mihitsy. Izay faralahanao zay? Mbola any an-tsay izy zao fa miandry ondry mantsy ny asany, fa afaka mpanatsony izy raha ilainao e. Ie, manondraha mihitsy nareo olona aloha akazy. Farak'izay aingana, fa tsy afaka mipetraka inona antsika raha tsy tonga eto izy. Nanatso aingany Davida ry Abigaela sy Zeruia. Eny tompoko. Ahoana zay ry dada? Niantso anao hony ianao dia nandeha aingana be a? Ay tsara rehefa tonga ianao fa tsy zakory mitady anao fa i mpamina Samoela. Samoela mitsangana, hosoro izy fa io no izy. Ty le zanako faralahy tompoko. Efa niteny anao ihany moa zay hoe mbola kely izy ange. Salama tompoko. Ianao zany ny zanako Jesse faralahy? Iza ny anaranao? Eny tompoko. Zao ny farany. Davida no anarako. Tonga nirahan'Andriamanitra hanositranao mpanjakan'Israely ao aorianao. Tsy kely loatra ve raha ity natao mpanjaka? Fita ho aho. Mangina fa tsy hainay izay tenenin'ny mpaminany e.
Tsomeko anao zany ny ondry ampiandrasany raiko ana. Inona ianao? Ya! Zay fa mahatsika an'ilay Liona saika hihinana anao teo. Tsy maintsy tonga ko any an-trano ianao fa aza matahotra. Bera, tsy manatokantana ny ondry andrasako ianao. Inona ianao? Saotranao Andriamanitra fenao no aherezako. Ianao no mampianatra ny tanako niady. Ianao no mamonjy ny ondriko amin'ny bibidia. Ianao no anitsakitsahako ny fahavaloko. Saoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao fitahiny rehetra. Amen. Anahoana ny fiandrasana ondry tany Tantaran'i Davida? Lamina tsara. Isaorana an'Andriamanitra fa tonga aty daholo ny ondry. Tsarotsarotra koa ny androany fa nisy Liona sy Bera nge nanafika an'ilay ondry tany. Fa teo moa ny herin'Andriamanitra nanampy anahy. Dia niraisiko tamin'ny sominy ilay Liona dia natotako avy hatrany. Maty fa tsy navelako nohaniny ilay ondry. Dia ilay Bera indray firiko tamin'ny atsamitady. Tonga dia teo amin'ny lohany. Maty avy hatrany. Saorana an'Andriamanitra fa izy no manome tanana eto miady. Dia nandresy dia tafavoaka somatsara. Tia indray ve resaka, aza maty kiambo a. Hita ho fa ilay tiako miseho amin'ilay aiza koa zao nisy an'izany fa aza mamorona. Mba eno fotsiny ilay ankizy rehefa miteny. Ny anareo dia izazy io foana. Tsy mandaina mihitsy ny izazy io hatramizay. Vavaka nge io e. Io raha ny tena mivavaka indrindra aminareo. Saorana an'Andriamanitra zany ry Davida. Dia tsy naninona ianao. Tsy naninona ary neny ah. Jehovah nge mpiandry e. Tsy hanan-java mahory ah. Dia tsy natahotra ve ianao tamin'izany? Fa izaho aloha no teo amin'ny toeranao tena natahotra e. Tena tsapako kifa miaraka amin'Andriamanitra. Dia namamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aho dia tsy atahotra ny loza.
amoay lehilahy ray izay mafy aminareo a raha samiko anaovako azy. Iza raha misy maresy aminareo tonga de mpanomponareo zay rehetrarehetra, fa raha tsy zany kosa de tonga de nareo mpanomponay. Iza ho any sa? Iza sa tsy sa? Makanesa ty izy sa? Ahoana nandresena an'ity olona lava be fa ho 3 metatra ty va alelo miala. Tena tsy lany ty valolo miafina miaraka mitsoka amin'reto olo reto. Androany aloha ianao tsy mandeha miandry onjy a, fa mandeha manatitra sakafon'izy telo miady miaraka amin'ny miaramila Israely reny ianao. De eto andro zareo reto mofo sy fromage reto, de omeo koa ny sefony hoe. De mila itonjanao vaovao koa hoe manao ana sy manao andro zareo any a. Eny ary dada, andeha ary araka ny teninao e. De ahoana natao amin'ity lehilahy ty? Tena vaky mihitsy ny saiko. Tsy misy eto amin'ny Israely mahasan'ity Goliata ty. Tena tsy lany io ry mpanjaka. Ny tena nialava ngefa ho 3 metatra e. De jereny lefina nefa olona ho firy mitondra azy. Matiny io tsika. Tena tsy maintsy hanompo ny Filistina zany tsika raha izao a. Tonga andray a. Iza ho any sa? Iza to mitary dositra. Injay fandao ial! Fa inona ny anjeranareo e? Fa misy inona? Tsy hitanao nga i Goliata be io? Iaiky an'i Israely ny atongavany io. De zay lehilahy mahafaty an'io hony de omen'ny mpanjaka rembehivava, sady omeny anazy koa ny zanany, atao mivadiny, de sady tsy ampandoava-ketsa, fa tsisy say e. Efa zany ve de mbola tsisy say amin'io ihany? Filistina tsy miforo io ve de atahoranareo? Ny Andriamanitra ny Israely nge ny Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany e. Ka io ve de avelanareo itabataba eo mandritra ny 4 andro? Inona ndray zao no ataonao aty? Tsy niondronao ny andrasana fa inona no ataonao aty? Indray mantsy anao sy le matimaty kambo. Izany niady indray mantsy zao ny alehanao aty. Andany ianao mody any. Tsy hitako hoe maninona anao zao za. Ka za tsy mba mahazo manontany e. Nareo ary ty mitsoka fotsiny. Manompo Andriamanitra velona ve nareo de mitsoka manoloana an'io Filistina io? Tena vaky ny lohako. Efa 7 andro io ny tabataba teo. Reto maramilako reto tsy isa daholo. Efa enina tao fa Davida zanak'i Dessin ondry mpanjaka mahasamin'ny Filistina io a. Ity nentina aty aminao ty izy ty. Merabanao ary mpanjaka. Tahin'Andriamanitra ne ianao. Aoka tsy hoketraka amin'io Goliata io fon'ireo miaramila anao. Sa Davida mpanomponao ma sa miady amin'ny Filistina io? Tsy toanao ry Davida niady amin'ny Filistina io a. Mbola zaza ny ianao e. Io efa mpiady hatramin'izay. Firy ny olona efa matiny io? Ry mpanjaka, zao Davida mpanomponao niandry ny ondry ny dadanay,
ary nisy Liona sy Bera avy ka naka ny zanak'ondry. Dia lasa nanenjika azy ka namely azy ary azoko tany ambavany ilay zanak'ondry. Ary noho ny andeha andramatra izy dia niraisiko tamin'ny somony ka nasiako dia maty. Ny Liona sy ny Bera efa samy vonoiny mpanomponao, ary io Filistina tsy mifory io dia ataoko tahaka ny ray tamin'ireny, satria efa niaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Davida, dia tena sa zany ianao a? Voninahitsy Israely ange no ao ambadika izao ato izao e. Fantatro fa miaraka amin'Andriamanitra ary mpanjaka. Izy mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaloko. Ilay Andriamanitra namonjy anahy tamin'ny Liona sy ny Bera, izy koa ny hamonjy anahy amin'ny tanan'io Filistina io. Any dia mandehana re, ombanao anie Jehovah Andriamanitra. Na izany ary eto ihany reto fitaovam-be tiako reto, dia anao avokoa toy ny akanjoko tony, dia ity koa ny ampinga. Tena tsy mety aminahy reto izany mpanjaka sady tsy mahazatra anahy. Aleo hany dia amin'ireto fiadiana mahazatra anahy reto ihany. Reto no efa nandreseko sady mbola handreseko miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nitsipikako ny kiko ary ny sabato tsy mahavonjy anahy, fa ianao no ampingako ny teninao sabatra roalelo amelezaka Filistina io. Omba anahy ianao Andriamanitra. Inona ny alehan'ny lahy ty? Teo fatingala? 40 andro izay ianao nitabataba teto ary niaiky ny miaramila ny Israely, ka tonga irak'Andriamanitra hiady aminao. Fa alika angaza no aton'ny lahy mitehana ary le mitady lozy ty. Tsisy raraiko an'izay Andriamanitra ny lahy. Tsy maro ny lahy aminazy any Andriamanitra izany. Firy le ty efa maty ny Goliata? Fa tsy elazy kely io. Manatony lahy ty. Dia omeko ny voromanidina ny fatan'ny lahy androany. Ovony vonoko o lahy, ary ataoko hoan'ny biby diny sisa fatan'ny lahy. Rasarasaiko amin'ny sabatra lahy androany, dia hotsonromoko amin'ity lefony ity. Ianao manantona anahy amin'ny sabatra sy ny lefony. Za kosa manantona anahy amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra miaramila ny Israely izay efa noekenao. Inona ny lahy? Amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro nidivirako anao. Kay, niandriko marina, maty aho. Tsy efa voalazako taminao moa. Za kely fa ny Andriamanitra ngeza be.
Tapitra hatreo anefa ny tantaran'i Davida fa rehefa feno 30 taona izy dia lasa mpanjakan'i Israely araka ny efa nampilazain'Andriamanitra ny Samoela mpaminany tamin'ny fanosorana azy. Mbola niatrika adiko avana maro anefa izy mialohana tongavany tamin'izany toerana mahampanjaka izany. Safony nefa Davida fa tsy mba nilavilefiny ary nitombo fahendrena mandrakariva. Koa aza misaraka amin'ny MCTV ary fa mbola hoarahanao eto amin'ny MCTV ihany nitoyan'ny tantaran'i Davida. Fa mialohan'izay dia hoarahanao tsy hoe tantara mahafinaritra be indray Sary Miaina vaovao mitondra ny lohateny hoe Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Minao fa nahery ianao, minao fa nitomboky ny finoanao ary minao fa nitombo ny fahendrena nanananao tao anatin'ny fanarahana ny tantara Davida sy Goliata iny, Finoana Mandresy Tahotra. Satria izay indrindra ny tanjon'ny Sary Miaina Kristiana Malagasy eto amin'ny MCTV dia ny hitondra ny ankizy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, mampianatra sy anabe azy ireo mba hitombony amin'ny fahendrena ary hitaiza azy amin'ny fahamarinana. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ohabolana 2:20 manao hoe saro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na dia efa antitra azy izy dia tsy alamina izany. Ka dian'izao arao ny pejy, abonneo ny chaîne YouTube sy ny TikTok ary tsy dio mandrakariva ny site https://mctv.mg anarahanao ireo dessin animé vaovao eto amin'ny MCTV. Amaranantsika azy dia tsy hainy tsisy oatra ireo tompon'andraikitra sy mpiara-miasa eto amin'ny MCTV nanatotosa ireny Sary Miaina ireny. Isaorana ihany koa ireo izay nanohana ary isaorana ihany koa ny mpilalao rehetra nandray anjara tao anatin'ireny Sary Miaina ireny. Ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra fa izy nahatotosa sy nahatanteraka ny zavatra rehetra. Ka dia angatakitsika n'ireo ankizy mpilalao Sary Miaina tao amin'ny MCTV anao an'ity vavaka famaranana ity. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay tamin'ny tantara Davida sy Goliata sy nijerenay. Tahaka ny namezanao fahendrena ho an'i Davida Andriamanitra dia ianao koa ny hanome fahendrena ho anay. Tahaka ny namezanao fasahiana azy koa dia mangataka izay fasahiana avy aminao. Andriamanitra hanome fahendrena ny ankizy rehetra. Ireo tia hivavaka sy azo irahana. Amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra hanao hoe Amen. Sarao amin'ireo namanao ary manasanao hatrany anaraka ny MCTV anarahanao toy any tantara. Amin'ny fotoana manaraka indray eto amin'ny MCTV.